Revana malala miarabanao manokana tafaray indray amin'izao fiombonana ambavaka eto amin'ity fotoana ity. Manasanao avy hatrany ara hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra raina io, dera sy ny saotra ny laza no atolotra ianao satria mendrika indrindra ho anao izany. Te hisaotranao amin'ny fomba manokana satria mbola omenao tombontsoa, afaka manandratra vavaka fitalahoana eo anoloan'ny seza fiandriananao. Mamindra fo indrindra aminay Jehova, mamelany tsy fahamendrehanay tompo malalo. Ankehitriny ara, misy vavaka manokana ity izay entina eo anatrianao. Renim-pianakaviana anankiray, manana olana eo amin'ny fitaizana ny zanany vavy. Zanany vavy izay tsy ampy taona akory fa vao 14 taona. Kanefa dia miatrika fiainana izay fitiavana miaraka amin'ny olona hafa. Tompo malalo, mitalao aminao izy. Ny fitsifirindrana ho anivon'ny tokantrano, idiro an-tsehatra izany. Omeo fahendrena ny zaza izay entina aminao ankehitriny. Omeo fitiavana be dehibe sy fahendrena ihany koa ireo ray aman-dreny. Alala ny tokony ho atao sy ny zava-dehibe manoloana an'izany fifandraisan'ny zanaka sy ray aman-dreny izany. Tompo tsara, ny fanainao masina anie, hanazava saina ny tsiraray avy. Alalan'izy ireo ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Aoka hanolo-tena ho anao. Vao ny olana satria miala ny tokantrano misy azy izany zaza izany. Mandeha manaraka olona hafa. Mitebiteby ny ray aman-dreny. Very hevitra manoloana ny toe-javatra. Eo aminao irery ihany Jesosy eo no misy ny vahaolana. Mangataka anao amin'ny fomba manokana. Isalovany ny toe-javatra ka atonga izany zaza izany ho tafatoetra eo anivon'ny tokantrano misy ireo ray aman-dreniny. Dia apetraka eo am-pelantananao ny momba izany rehetra izany. Misaotra indrindra ny amin'ny valim-bavaka izay efa omenao sahady tompo malalo. Amen.